Fa mbola tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Ramadan tsika amin'izao fotoana izao, indrindra ho an'ny mpino silamo dia zava-dehibe ny fotoana fiatrehana ny Ramadan, mifanandrify indrindra amin'izay ny hetsika ara-sosialy izay notanterahan'ny GMUR. Arahantsika ny fanampanazavana miompana amin'izay. Nanatanteraka hetsika ara-sosialy ny fikambanana groupe médical d'urgence na GMUR. Raha ny sehatry ny fahasalamana ny tena nitondran'izy ireo fanohanana ny mpiarabelona aminy hatramin'izay. Tamin'ity kosa dia fanohanana ara-tsakafo ny mponina amin'ny faritra sahirana no nataony, ka anisan'izany Andranomahery, Ankorondrano ary Antomadinika. Ny zoma 3 Jolay lasa teo dia olona 500 tao Antomadinika no nizaran'ny GMUR sakafo. Ny fisakafona 500 personnes ny ataonay parce zao andro Ramadan zao, andro ny fivavahana, andro n'Andriamanitra, ka mitsinjo hoe GMUR rehefa fantatsin'olona iaby fa médical ny matetika ataonay, fanampina médical fa amin'ity mba hoe Ramadan zao dia mpampina koa ny olona tsy ampy sakafo, olona tsy raha. Andro Ramadan nanaovana ny zavatra io. Manao intelo isan'ny herinandro zay, lundi, mercredi, latsinainy, larobia dia zoma. Mitohy ihany jusqu'à ny faran'ny Ramadan aminazy. Ankorondrano, Andranomahery misy araky déclaration ny fokotany hoe misy 8000 familles eran'ny Ankorondrano ty, manodidina Ankorondrano. GMUR tsy nandroany zavatra efa misy zan zay manao zavatra rehetra fa amin'ity koa zay mitsinjo hoe mba mena sakafo koa fa andro fivavahana zao, andro Ramadan zao andro fivavahana fa courant milaza hoe jerenany madiniky izy olona tsy mihinana. Mitohatra amin'ny fifaranan'ny Ramadan ny hetsika ara-sosialy izay tanterahan'ny GMUR. Ao arin'izay dia hetsika fanampiana ara-pahasalamana indray no totosain'ny groupe médical d'urgence.